eo amin'ny tontolon'ny zono sy arena an-dranomasina kosa sambo iray nanjono tsy ara-dalàna no tratrany manapahefana tany amin'ny faritra avaratra andrefan'i Madagasikara. Raha ny fantatra moa dia mitrandraka dingadingana ity sambo ity. Manazava ny andinindiny mahakasika an'izay ary ny minisitry ny zono Andriamatoa Amaty. Sambo iray no tratrany mahe-panafana ao amin'ny centre de surveillance de la pêche any Mahajanga nanjono dingadingana na ny concombre de mer tao amin'ny sisin-dranomasina ao ambanin'ny lia Mahajanga ny alatsinainy rojona lasa teo. Mitondra fanampanazavana ny ministra Amady. Tsy tao Mahajanga izy io. Ao Mahajanga no basé ny antsantsa sy ireo vedette anankiroa izay manenjika ny panneau pêche illicite na ny mampiasa fitaovana tsy ara-dalàna dia nahazo baiko avy aty amin'ny direction ny centre de surveillance de pêche dia nandery zareo tany Anosy tany Anosy Faly io zavatra tratra. Fa nisy koa moa ny antso anao nampandrihan'io dia nanome baiko an'izay za hitanareo misy olona zany zay angamba mba hoe mba ananan'olo maro ny telefoniko à travers les zavatra natao teo dans le cadre du football dia tsy nihezitery zareo miantso hoe mizavatra ohatr'izao ty aminay ity dia manome baiko rehefa angamba zay koa moa ny avantage rehefa misy raha ty ambony no manome baiko entitra dia angamba miovaova ho azy koa ny any amin'ny rafitra ambany any amin'ny fanajana ny asa taony. Hono Andriamatoa Minisitra, ahoana moa zany ny hoe fomba fanjonona an'izay dingadinga zay satria misy texte maromaro mandrara an'le fomba ka izy io lazako amin'io tsy dingadinga ihany fa eo koa ny ataontsika ny drakaka eo ny produit hafa tsy ary fomba tsonony zany ny texte réglementaire antsika momba ny ressources halieutiques pêche dia tsy maintsy priorité ny ministère ny mametraka ny texte ny aingana indrindra ny rehefa ndresaka amin'ny techniciana dia ny effort ataony amin'izao fotoana ahoana ny afahana mamoaka an'io au plus tard amin'ny session parlementaire amin'iny farany taona iny raha azo atao. Izy koa tsy maintsy procédure ny zavatra rehetra tsy ho tratra io amin'izao mois de juin izao fa hifarana ny session ato ato fa ezahana ny ijerana ny aingana satria intérêt ny firenena reo zavatra reo raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy misy mesure dissuasive à partir ny texte misy. Mariana fa efa manomboka ho lany tamingana ny dingadingana eto Madagasikara ny any aziny tena mpanjifa ity vokatra ity. Raha ho an'ny toliara manokana dia voalaza fa efa nisy ny teknika vaovao izay nahafahana nampitombo isa ny dingadingana amin'ny alan'ny famokarana artifisialy mba hahafahana mitrandraka azy mandavataona.